Trano maheriny efapolo no mahita ny soanerany vongo. Trano maheriny efapolo no mahita amin'ny commune Ambinany Sakana, district ny soanerany vongo any amin'ny fagatra Analanjorofo iny. Raha ny voalazan'ny loharanom-baovao moa dia nanomboka tamin'ny 10 ora maraina no nitrangany firehetana ary tsy nisy olona teo an-tanàna fa efa tany anaty ala ny asa avokoa ny olon-drehetra. Manolotra fankaherezana ho an'ny ireo malagasy mpiray tanindrazana izay naharamboina moa izahay ato anatin'ity chaîne ity. Fa ny zavanisy teny Ankatso kosa dia narodana ireo trano tsy ara-dalàna teny an-toerana. Tonga nandrodana ireo trano tsy ara-dalàna teny Ankatso ireo manam-pahefana ny androny androany maraina. Ny tanjona moa dia mazava mba hanatsarana ny endrika ny toerana ary hamerenana amin'ny laon'ny ny tany Ankatso araka ny fitakiany ireo mpianatra. Fa ny mikasika ny vakotra sy ny fanjifana kosa dia heroso amin'ny fampanaran-dalàna ny ministera. Nanao fitsirihana teny amin'ny mpanangombokatra Imeritsiatosika sy tetsy amin'ny tsenany Anosbe ary ny tsenany Analakely ny ekipan'ny ministera ny vakotra sy ny fanjifana ny androany. Nojerena nandritra ny izany avokoa ny vidim-bary, ny hena, ny kojakoja fampiasa amin'ny andavanandro. Isan'ny nitsidika nandritra ny ity fidinana ifotony ity ny fampanaran-dalàna ny vakotra sy ny tontolony. Tahaka izany ihany koa ny famerana ny tombagitra alaina ho fitsinjovana ny mpanjifa. Ankoatran'izay moa dia ampiatrehana ny maitso ahitra ny tahirim-bary hananantsika araka ny fanadihadiana nataony ireo ekipan'ny ministera. Fa ny tany Diego Soares kosa dia nanao fitokonana teo amin'ny kianjany 13 Mai ireo mpiasa sy dokotera ao amin'ny seranantsambo ao antsiranana ny androany. Izy ireo moa dia mitaky ny fialan'ny ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny gouvernoura izay ambaran'ny ireo mpanao fihetsiketsehana fa tsy mahomby amin'ny asa ary mampiady ny tanora ao Diego Soares fotsiny. Fa ny tany Ambohimandroso kosa dia tezitra amin'ny ben'ny tanàna ny mponina noho ny fibodona tanin'olona. Raikitra ny fidinana andalambe tao Ambohimandroso, tezitra tamin'ny ben'ny tanàna ireo mponina noho ny fibodona tanin'olona maro nataony io ben'ny tanàna io. Ankoatran'izay moa dia mitroatra ihany koa ireo olona rehetra izay nanana olana tamin'ny ben'ny tanàna nilaza fa niharan'ny fanararaotam-pahefana efa nandritra ny fotoana ela. Tapaka araka izany moa ny lalana teny an-toerana nandritra ny io fihetsiketsehana io. Nilaza hatrany koa ireo vahoaka fa leo jadina izy ireo ka mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna any an-toerana. Ny hamaramparana antsika tanteraka ity video ity moa dia hizara kely ny sariny ity zoky ray aman-dreny mahafinaritra ity. Ity zoky ray aman-dreny ity moa dia Brunel no anarany. Efa avy solombavam-bahoaka moa izy. Anisan'ny tena nampiavaka ity zoky ray aman-dreny ity moa dia sahy izy ao anatin'ny fanehoan-kevitra ary tena manana foto-kevitra tsara ihany koa. Nandritra ny fotoana lavalava sy fotoana maromaro moa dia tseny heny intsony ity zoky ray aman-dreny ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitana ihany hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.